fiakarana. Miakatra eo amin'ny sezam-piandriana ny fanjakantsika, ho mendrika ho idirana sy ankalazana tokoa izy. Ho fampiarahaba isika ry havana na tratra izao fotoana lehibe ho an'ny mpino rehetra manerana izao tontolo izao. Litorjia amin'ny endriny faharoa no tanterahantsika. Hibanjinana ny lohahevitra mandritra ty volana mety ry ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny dekonina sokajy mino ry havana no manatanteraka ny fanompoana. Ny mitendry ny zava-manenontsika anio dia Andriamatoa Ravelson Anjanina. Ary nitondra ny hafatra sy ny tenin'Andriamanitra amintsika dia ny mpitandrina Randriana Soalain. Ndeha sika ry havana hiaritsangana hidera sy hanome voninahitra ny anan'Andriamanitra. Mampitomboana amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Hiaritsangana sika hideran'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy toko faha 12, ny andinin'ny fahafolo sy ny faha 11. Apokalipsy toko faha 12, andinin'ny fahafolo sy ny faha 11. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay miampanga ny raharaintsika dia ilay miampanga azy ao anatreha'Andriamanitra andro aman'alina. Ary izy ireo na resy azy no nirahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankamany ainy intsony izy na dia mifaty azy. Amen.
Iombana amin'ny vavaka sy mpianarana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao mandrakariva izahay no izao ora sy fotoana omenao anay izao. Misaotra Tompo no ny tantananao sy ny voninanao anay tany amin'ny isa-tokantrano ka tonga manatrika izao fotoana omenao anay izao. Fotoan-dehibe tokoa ny andro anio satria andro niakaranao Tompo, ko dia raha ny sitsiny raha midera sy manome voninahitra ianaranao izahay. Miara-mankalaza anao eto amin'izao tempolinao masina izao, fa indrindra Tompo ny mpino rehetra manerana izao tontolo izao any amin'ny isa-tokantrano miara-miombona aminay ankehitriny. Ko misaotra anao mandrakariva izahay fa Andriamanitra tena tianay ianao, fa na dia mandalo ady sarotra tokoa ary ny firenena izao tontolo izao nametrahanao anay, dia mbola manome fotoana ho anay mandrakariva ianao, ahafahanay miantoraka aminao, manome voninahitra ianaranao. Kindreto izay Tompo, miara-miombona aminao ankehitriny. Amin'izao ora sy fotoana izao koa Tompo, dia indreto izahay mifona eo anatrehanao ny tsy fahataterahanay, mieloka mampahotana maro izay vitanay. Andriamanitra mpamindra fo sy miantra ianao, mitalao aminao izay ankehitriny, aza tsarovana izay adalàna rehetra izay vitanay, fa mangataka ny indra fonao izay hanadio anay, hanafaka anay amin'ny tsy fahataterahanay. Ary indrindra Tompo, ny fotoana izay tanterahanay eto anefa, dia ny fanahinao masina mandrakariva no hiasa mahery ety anatinay, hanokatra ny fomam-panahinay, andrasanay fampahirezana avy amin'ny teninao, na ny hira izay asandratray, indrindra fa ny vavaka izay mipololotra ty amponay ankehitriny. Dia atreo feno ary Tompo ny fotoana rehetra izay tanterahanay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay efa nandresin'ny fahafatesana ary niakatra ho any an-danitra no ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Afaka mipetraka isika riagana. Iroso avy hatrany amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao ataontsika ny firana 520 sy 500, ny andininy voalohany sy ny faharoa mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Aorinan'izay mialoha ny tenin'Andriamanitra, afatra izay hoentin'ny mpanompony, dia ny firana fanampiny fahadimy, ny andininy voalohany sy ny faharoa.
ry Andriamanitra rainay io lehibe sy manerinerina ianao, avy mipetraka kanefa iva fijery, ndreto izay olona no arianao tonga manafitra ny fisaorana rehetra, ifankasitrahana rehetra anao, ianao ilay manjaka mandrakizay. Misotranao izay ny amin'ity andro ity, nanekenao hiasa ho an'isam-batan'olona vory eto amin'izao tranonao izao, sy izay rehetra manaraka izao fotoam-bavaka izao. Misotranao nindrafonao, asehonao isan'andro isan'andro, fa lehibe ianao ary miasa ka tsy misy masakana. Asehonao izany eo amin'izay niakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra, mipetraka eo kavanao Andriamanitra ray. Tompo, misotranao izay no ny fitiavanao sy fiheriveranao tsaranay. Ankehitriny izay manana fotoana hianoana tsara ny teninao, dia sokafy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny vavahady-tsaina, mba handray tsara ny teninao resy lahatra izany teninao izany, ka hivelona amin'izany isan'andro isan'andro. Dia tsy ho lany foana ny andronay eo amin'izay andasy anankiroa niafatra avy aminao, fa mpaminany maro nefa nalefanao mandraka ankehitriny hanambara ny afatrao. Ko dia tovy aminay ny teninao, olona manaiky anao ny sitraponao izany. Dia mamindrafo fo amin'izay rehetra, findray anjara amin'ny vaky teny, ny fitondrana ny afatrao, mba ho tena ny afatrao marina ny voamary. Dia mitenena Jehovah fa miaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Kristy tianay, nivavahana eto izany. Amen. Salamo fafito ambin'ny folo. Salamo fafito ambin'ny efapolo. Ny anaran'i Jesosy, ny dia afa-tanana ny firenena rehetra, ny obiro an'Andriamanitra. Fa Jehovah no indrindra ka tokony atahorana, mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika, ary firenena samihafa eo ambanin'ny tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalazana Andriamanitra, eny mankalazana. Mankalazana ny mpanjakantsika, eny mankalazana. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firene samihafa, Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana masina, ny mpanapaka amin'ny fireneny samihafa miambina. Olon'Andriamanitra i Abrahama, fa n'Andriamanitra ny ompilian'ny tany, avy indrindra izy. Taona toko fahinana ambin'ny folo, andiny fadimy ka hatramin'ny andiny faraika ambin'ny folo. Taona toko fahinana ambin'ny folo, andiny fadimy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Fa ankehitriny mankany amin'ny naniraka aho, ary tsy misy aminareo manontany aho hoe ankaiza ianao, fa satria nilazany taminareo dia vonsina alahelo amin'ny fonareo. Fa izao milaza marina aminareo, mahatsara anareo ny fialana. Fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha aho dia irako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaika n'izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andriana n'izao tontolo izao dia efa voatsara. Hebreo toko fahafolo, andiny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hebreo toko fahafolo, andiny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo.
Ary ny solona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanokoko vavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika izay tsy mahasoka miota. Fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja mandrakizay no miota dia efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, ka hatramin'izao dia miandry izy manao-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona amasinina. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika fa rehefa voalaza hoe izao ny fanekena ataoko aminy, rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah, ataoko ampony ny lalako sady ho soratako ao an-tsaina. Dia ho koa izy ny fahotany sy ny elo ny tsy ho tsarovako intsony. Ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Ray masina manamasinana ny fahavalana tena ny fahavalana. Amin'ity andro ny akarana ity ampiorina antsika amin'ny finoana, ampitonga antsika amin'ny fitiavana ary velona antsika amin'ny fanantenana. Fantatsika revana fa fotoana lehibe tokoa amin'izao fotoana izao, na ny mino na ny tsy mino izany atao hoe andro ny akarana izany. Anao fanadihadiana teny an-dalambe ny fahitalavitra anankiray. Izao ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin'ny olona sendrazy manao hoe aminao inona moa zany andro alakamisy ny akarana izany. Dia nisy namaro hoe andro tsena, misy koa ny namaro hoe andro tsy fianarana, andro tsy fiasana. Fa manisy kosa nefa natadity hoe andro ny akaran'ny tompo na ascension zany. Rehefa nanontaniana izy hoe dika inona aminao moa zany ascension zany, dia misy ny tsy mamalaka dia ascension ka miakatra ny tompo dia mitsangatsangana rehefa avy eo. Dia afaka malalao amin'ny tompo amin'ity anio ity. Tian'Andriamanitra ampitaina aminao ny alalan'ny teniny, ny hevim-pahalehibe izay rakety amin'izany fiakaran'ny tompo any an-danitra izany. Manasanao ry havana hanokatra ny baibolitsika ary ny perikopa rehetra no izahantsika hazavaina amin'ity anio ity. Hatakarana marina tokoa hoe inona tokoa no tian'Andriamanitra hivelona antsika amin'ny teniny mikasika izany andro fiakarana izany. Ny voalohany aby eo amin'ny bokin'ny Salamo 7:7. Bokin'ny Salamo 7:7.
salama ny fideran'Andriamanitra ny avy n'ity salama ity ary fomba fiainan'izy io sy fahizay tokoa moa izany tia mihiry izy ireo manao hira fiderana indrindra moa fa rehefa izy ireny hiakatra ho any Jerosalema maneno tempolo dia manao hira fiderana izy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tahaka amin'ireny avantsika any atsimony ny tany ny Betsileo ireny rehefa andeha hamonjy fivavahana izy ireo dia manao hira zaforaony eny an-dalana tena maretina tokoa izany mafana tokoa izany mandrapatonga azy ireo any amin'ny toerana izay rahany vavaka dia tahaka amin'izany fitiavana ny ataon'ny Jiosy eto hiakatra ny Jerosalema izy mila fahambarany mpandinika fa mitondra ny fiaran'ny fanekena izy ireo ao amin'ny tempolo ny fiaran'ny fanekena izay misy ny didy folo izay manambara indrindra ny fanatrehan'Andriamanitra ka dia oby re zao fankalazana re zao ary nitsofina tsy amin'ny anjomara izay re manerana ny tanàna dia izany fiakarana Jerosalema izany fitiavana nefa dia tandidon'ny fandresen'ny filazantsara tandidon'ny fiakaran'ny Jesosy ho any an-danitra ary ipetrahany amin'ny seza fianganana mampanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny fahefana azy ary tandidon'ny fiobiana sy ny fankalazana ataon'ny Pileto ny fiobiana sy fankalazana ihany koa izay tokony ataontsika rehetra izany fiakaran'ny Jesosy ho any an-danitra izany ilay tokoa rehefa naraka nambara tamin'ny teny fampidirana teo betsaka tsy mahatsiaro inona tokoa moa zany atao hoe andro fiakaran'izany fa raha ity bokin'ny salamo ity zany dia ny atao hoe andro fiakarana dia fiderana fankalazana ao anatin'ny fifaliana lehibe fa manana tompo isika manana mpanjaka isika e Jesosy Kristy ilay famonjy antsika ho an'io ary avy amin'izao andro fiakarana izao anirany koa sika mbola ao anatin'ny fijanonana trano ao anatin'ny ady amin'izao valana entin'izao anio ao anatin'io fahaseranana io anio koreavana ny tompo dia mitaonanao mba hifaly ianao ioby an'Andriamanitra ianao mba hisaoran'Andriamanitra ianao fa zany natao lazain'ny Paoly apôstôly misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy anareo ho an'izao tontolo izao ry avy sarotra zany hoe mifaly ao anaty fahoriana zany sarotra zany mankalaza ao anatin'ny fahaseranana izany fa rehefa niakatra tany an-danitra kosa ny tompo ka nandotsaka ny fanahy masina tamin'ny pio izy ary nandotsaka ny fanahy masina amin'ny Kristy aminao dia vita atsika izany satria ny tompo nitarika atsika mahaza mankalaza ny tompo amin'ny mampitaintainanao io amin'ny manahiranao io fa ny tompo Andriamanitsika ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo dia manatika ny fiainantsika izy miara-barana amintsika izy amin'izao mianjady amintsika izao ho misaora azy ary dia raha mandrakariva sy ankalazao ny anarana ny faharoavana dia izay ambarany jaona atao amin'ny filazantsara naka ny jaona toko fahaenina ambin'ny folo indray baibolitsika amin'ny filazantsara naka ny jaona toko fahaenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo eto ry avany jaona dia manambara indrindra fa ny fitsanganan'ny tompo dia toky sady antoka ao amintsika fa andray ny fanomezan'ny fanahy masina izy somary manahirana kely ny fisarahan'ny jaona sy ny apôstôly tamin'ny Jesosy ny fangatahany reto mpianany reto dia zao aza miala aminay ianao Jesosy fa ndao hiaraka aminay foana ianao tompony efa namaly azy ireo nanay mahasoa anareo ny fiala fa raha tsy ala dia tsy ho avy ny fanahy ny mpananatra dia ilay fanahy masina ho aminareo ary zany indrindra riavana ho zava-dehibe ary tokony ny tompo amin'ny mpino rehetra manerana amin'izao tontolo fa niakatra ao any an-danitra ny tompo ary manosaka ny fanahy masina izy ary dia izany fanahin'Andriamanitra zany no manony asan'i Jesosy teto an-tany ary hitarika atsika ho any amin'ny fanjakana fiteny Jaona amin'ny matoateny telo moa ry avana izany asan'ny fanahy masina izany eto ny voalohany dia ampiaiky ny olona amin'ny fahotana satria olombelona ry avana somary manahiran'izay ihany fa tsy mino maty raha tsy avy mandevy tsy mino fisinina retina raha tsy misy maty ary tsy mino fanotana raha tsy mahatsiaro very ary zany mihitsy ny asan'ny fanahy masina ry avana ampatsiaro antsika fa very isika raha tsy eo Jesosy ampatsiaro antsika fa very isika raha mbola miolombelona janona amin'ny fahotana ko ny fanahy masina no mitarika atsika ahafahantsika mitady sy manome voninahitra ny tompo Andriamanitra fa ny fanahy masina koa ry avana masina dia fanahy masina ampiaiky atsika ny fahamarinana ny fahamarinana ahatonga atsika ho marina
Zany ny asan'ny fanahy masina. Ny olombelona rehetrarehetra rehefa dia samy manana izay very no mpamonjy azy rehefa very izy. Fa ny fahamarinana ambaran'ny soratra masina eto dia Jesosy Kristy irery ihany. Ho an'ny mpamonjy, ho an'ny mpanavitra antsika lalàna sy fahamarinana ary fiainana. Amin'izao fototsarotro zao rehefa dia borongana tokoa ireo karaza misy marobe izay milaza ny tenany fa izy ny ran'Andriamanitra no misy hanavitra amin'izao tontolo izao. Misy mivoaka avy any Sinany, misy mivoaka eto Madagasikara, samy manana izay lazay. Fa ny tena fahamarinana ambaran'ny soratra masina amin'izao amin'ny akarany tontolo izao dia milaza aminao fa Jesosy Kristy irery ihany no mpamonjy. Izy irery ihany loharam-panjena, izy irery ihany tompona sikatsahana eo amin'ny fiainana. Fa ny fahateo rehefa dia asan'ny fanahy masina ambaran'ny Jaona eto dia mampafantatra antsika fa efa voatsara Satana. Zany raha tena ambarany tany amin'ny bokin'ny Apokalipsy bakitsy atao am-piandohana. Ilay mpipangatsika dia efa nazera. Ilay andriana amin'izao tontolo izao dia efa nazera. Iavaka maralao tompo tsarovy fa sakaizan'ny mpandresy izao sy ianao. Efa resan'i Jesosy Satana, efa voatsara Satana, resy izy. Tonga amin'ny fitenin'ny tanora hoe efa vita ny anina. Ny angatantsika amin'ny tompo rehefa avy izao dia ny fanahin'Andriamanitra indrindra. No hitahiny antsika ao anatin'izany fanafan'Andriamanitra izany. Fa indraindray isika rehefa tenenina hoe ny toetranao inona ilay mitovy amin'ny toetran'ilay biby manana tongotrefatra. Ilay manana tongotrefatra izy ianao aminy ihany dia avy eo mbola ivelena amin'ny alohany rehefa avy eo. Na ilay biby manana tongotrefatra rehefa nidiovina dia avy eo mbola miosona any amin'ny fako sy any amin'ny zavatra maloto. Dia tezitra an'ilona rehefa hoharina saman'avanta nefa indraindray tokoa tsy terefa dia mampieritreritra ny fiainantsika. Ambaran'ny soratra masina mazava tsara efa nanafaka antsika Jesosy. Olona afaka isika fa indraindray tsika indray mandeha mamaky tena ao anatin'ny Satana any amin'ny fahaizany rehetra. Olona afaka isika efa nampireny Jesosy amin'ny fahamarinana tsika indraindray tsika manatona ilay ratsy ka manao ny tsy fahamarinana. Vaovao lehibe rehefa ranomenanao amin'izao andro miakarana izao. Olona afaka ianao ka aza mivarina intsony amin'ny faratsiny ka ho gezay Satana. Faharoa rehefa fahatelo farany dia atao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo toko 10 ka ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy 19. Ny bokin'ny Hebreo rehefa dia manambara indrindra amin'ny Jesosy ilay mpisorona be. Ary mitandinika soratra masina dia milaza hoe izy ilay antsoina hoe mpisorona ambony. Ny mpisorona tsotra mantsy rehefa araka ny rafitry levy dia isaky ny misy mpanota, isaky ny misy olona manana tsy fahatanterahana dia manao fanatitra, manao sorona izao zany hoe matetika ary miverimberina ny fanatitra sy ny sorona izay ataon'izy ireo. Fa Jesosy kosa eto ilay mpisorona ambony, sorony indray mandeha ihany no ataony. Ny tena no sorony indray mandeha. Indray mandeha monja ihany anatanterahana asa fanavotana izany. Koa ny fitsanganan'ny tompo sy ny fiakarany an-tanitra araka ny bokin'ny Hebreo rehefa dia porofo fa vita ny Jesosy indray mandeha monja ny sorona ho fanavotana izao tontolo izao. Voavelany tsika liafa ary indray mandeha ihany nanaovan'i Jesosy izany teo ambony hazo fijaliana vitan'i Jesosy. Ny anjaranao, ny anjarantsika dia ny mandray, ny miaina izany famelan-keloka sy famoram-po izay vitan'i Jesosy, ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka izany. Miavaka malalao tompo. Tsy vitan'ny olona afaka ianao, fa olona voavela hevitra ianao. Fa manao olona avana ny toetrana mampanahatsika rehefa misy zavatra tsy mety ataontsika. Ny Paoly lazantsika dia miteny hoe alao enjehan'ny lomasika toy izay enjehan'ny heritreritra. Raha misy zavatra ratsy nataonao na misy tsy mifanakaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra vita, tsy milamina mihitsy ny fiainanao. Raha mbola olona endry ianao, fa ny olona dala no milamina amin'ny saina dia manao ratsy azy. Fa ny olon-kely na inona vavavoakany na zavatra ataony tsy milamina ny saina raha mbola misy zavatra tsy mety natao. Fa eto dia mampafantatra raha ny tompo fa na inona lasanao voavena ny elokao. Sorony indray mandeha monja dia tena ny Jesosy natolony teo ambony hazo fijaliana ho fanafahana sy fanafahana anao. Zany rehefa mahatonga antsika protestanta ny hazo fijaliantsika dia tsy misy ninenina intsony fa dia hazo sisy Jesosy mifantsika intsony eo. Ary zany mahatonga antsika protestanta ilaza ny fiarahana vakasana amin'izao fanompoako vavahana
fa tsy sorona masina. Tsy manao sorona intsony isika, tsy manao fanatitra tahaka nataony Jesosy intsony rehefa mahavita Jesosy ilay mandeha monja teo ambony hazo fijaliana izany. Olona efa voavela heloka ianao. Ho izany fanelan-keloka amin'ny tompo izany ny velomy sy ainy isan'andro san'andro. Marina revana fa mafy ny menjadantsika kehitriny. Eo ny amin'ny valanaretina, eo ny amin'ny fahasiaramana, eo ny amin'ny zavatra rehetra. Fa mbola mafy noho izany no mahazo antsika raha mbola miaina amin'ny fahotana sy miaina amin'ny fahadalana. Mbola mafy noho izany no mahazo antsika raha nanao ny lalahelo tsika fa nanao ratsy ary nanao zavatra tsy mety ny voninahitran'Andriamanitra. Kely dia ambaran'Andriamanitra fa olom-baovao ianao. Tena olom-baovao ianao. Aza miandry rehefa ran'izao confinement izao fa ankehitriny dia efa tafa olom-baovao ianao satria olona voavela heloka koa amin'izao sisa izao. Aza manota intsony. Amin'izao sisa izao azao ny lalan'Andriamanitra. Mety izo vavolombelon'ny tompony, mijery vavolombelon'ny tompo fa olom-baovonjy ianao ary mijery ny tompo-piarabelona aminao. Mba tsy handalo foana amin'ny tsenenavana izao andro fiakaran'izao. Fa tsy arotantsika tokoa fa tena fety lehibe izany. Fankalazana lehibe izany satria ilay Andriamanitra manatrika antsika dia ny miseza amboninahiny izy. Fotoana lehibe ho antsika koa izany satria manome ny fanahiny ny tompony. Anafaka antsika amin'ny jejan'ilay ratsy. Fa indrindra fotoana lehibe ho antsika izany satria fotoana ny amin'Andriamanitra fa voavela heloka. Voavela heloka ianao. Ho amin'izao sisa izao aza manota intsony. Eo an'Andriamanitra ireny voninahitra rehefa nafanafanainy kosa hampiakatra antsika rehetra. Hiala amin'ny fahotana ho amin'ny finoana. Ny fanahin'Andriamanitra hampiakatra antsika rehetra. Hiala amin'ny fahakiviana ho amin'ny fanantenana. Eny rahatrizay ny fanahin'Andriamanitra no mbola hampiakatra antsika eo amin'i Jesosy any amin'ny lanitra ka handova ny fiainana mandrakizay. Amen. Indreo ny fifalianay tompo fa niakatra ho any an-danitra tokoa ianao. Indreo ny fifalianay fa mitombo ny fanantenanay ankehitriny. Fa ny fiakaranao dia antoka indrindra ampitsahana ny fanahy masina mba hitarika sy hampahery anay. Hampatsiaranay ny teninao ary hatoanay aina amin'ny fiainan'ny olom-baovonjy. Odinrehetra izay tompo maneho ny fahavononanay. Hiara-miakatra aminao, hiala amin'ny fahotana ho amin'ny voninahitra ao. Hiala amin'ny faharatsiana ho amin'ny fanaovana ny sikaponà. Hiala amin'ny fahakiviana ho amin'ny fanantenana. Indrehetra izay tompo maneho ny fahavononanay hankatony teninao ka hiaina satria olona afaka. Hiaina satria olona voavelany elo koa ary taonany hafa ihany koa. Ho afaka migejan'ny Satana ary mba hanome voninahitra anao. Ny tompo tianay amin'izao andro niakarana izao indrindra dia manatsiaro izahay. Dia olona rehetra manehana amin'izao tontolo izao, ao ny miady amin'ny fahafatesana, ao ny miady amin'ny aretina, ao ny miady amin'ny fahasahiranana maro samihafa, ao ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny asa, ny fivelomana, ny fianarana. Tompo tianay, na manatrika eto izahay, na ny amin'ny isa-tokantrano, na ny amin'ny toeram-pitsaboana,
tompo taon'izay hiara amin'ny fahakiviana manana fanaterana sy tompo fa manarika ny fiainanay anany ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompony hery sy fahefana ankehitriny ary mandrakizay raha sitraka ao tompo dia mba fahasalamana sy hery ny rehetra aiza misy azy hatrany amin'nisy tokantrano any fahasalamana ara-batana fa fahasalamana ara-tsaina ihany koa ka mba hatsiaro fahorinafaka tokoa ka tsy voagetany satana ny oro sy ny fanahipaina fa fahasalamana ara-panahy indrindra tompo atonga ilay hiakatra tokoa hiaro amin'ny fotaky ny fahalalana ka mba hiarina kosa anankitarian'ny fanahinao ho fahazavana sy fanasina any amin'izay rehetra miraonao anay hivavaka indrindra izay tompo ho an'izay rehetra manany salama ho an'ny mpitsara ho an'ny fitoanam-panjakana manelana amin'izao tontolo izao ho an'ny fiangonana masina mba ho tena mpiara-miasa aminao tokoa ny izahay ka meriny ireny vahoakanao renyrao azahoman'ny voninahitra anao anatin'ny fahasalamana hivavaka izay tompo amin'ny fiangonana masina manelana amin'izao tontolo izao mba androso hatrany ary hiakatra hatrany amin'ny fanomezam-boninahitra anao amin'ny fampahezana ny mpiara-belona amin'ny fitsonjovana ny kaboty ny mpitondra-tenda ny sahira fa indrindra amin'ny fitorina ny filazantsaranao tompo tianay ianao ny asa amin'ny fiangonana manelana amin'izao tontolo izao fa indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara indrindra fa ny fiangonana eto amin'izao vavadiny tafana miatrahana anay izao ny fanahinao koa ny asa amin'ny mpitoro filazantsara rehetra na mpitandro izy na lahika mba hatsiarovan'izy ireo tokoa tompo fa mijery azy ireo ianao ary ianao nahitana ny fiangonana manontolo ihany koa mba hanoana azy ireny ka na any anatin'ny sampana izy ireny any anatin'ny fikambanana any anatin'ny voamiera maro samihafa na ny komity indrindra fa ny fiangonanao tompo dia mba mba ajoro ny vavolombelona mandrakariva ary omeny sahaza tompo omeny talenta entina manao ny asanao indrindra ao anatin'izao fahasahiranana izao ka ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana ataon'ny mpianakavy ny finoana dia mba handindra ny tompo ho hitondra voa tsara vokatra tsara ho amin'ny fanjakana tompo tianay mbola maro ny vetsivetsipona ankehitriny koa menoa ny vavaka mangina izay asanatray na izay any misy atokantrano izany na izay ato antranonao amin'ny tian'ity menoa ny vavakay tompo tangatana ny anaran'i Jesosy izany tompo zaho no fivavakay izay farahana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe aina izay lendao eo anak'iran'izany sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika izany ry havana dia hiaraka hitsanga antsika hanambara ny fanekam-pinoana apôstôlika izay iraisan'ny mpino rehetra manerana izao tontolo izao manao hoe minan'Andriamanitra rehetra tompan'andriamanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy zanany tokana tontsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nitsara nanapaka-Ponty Pilato nombona tamin'ny Antsikisalina matika nabe nidanatana fiainantsika sangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petrelakavan'Andriamanitra rehetra aviary ny finintsara vera sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombona ny olo masina famiaran-keloka itsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka sika ry havana. Io soa avy hatrany amin'ny
Satsika revana dia tonga amin'ny filazana ny raharahany fiangonana. Izany dia atomboka amin'ny famakiana taratasy izay voaray ary ilay aman'ireo mpitandrina no amarana ny raharahany fiangonantsika. Fampatrahivana, ampatrehivitsika fianakavin'ny finoana fa rapitra amin'ny valon'ny sasany maraina ny famangina ny fianakaviany Ramatoran'Andriamandrato Mina Silvia izay notanterahana any manakambahiny ao amin'ny Cité des Professeurs. Ampatrehivitsika mba hisorotra anarany ho azy mbola tsy nantanteraka izany eo tokotany andrefana rehefa mirava izao fanompoavana maraina izao. Mbola toy fanompoavahantsika amin'ny lady izao koa afaka misotro anarantsika na ao amin'ny Facebook, na ao amin'ny site web, na ao amin'ny Saint-Christin, na amin'ny larana finday efa natotana ho amin'izany. Dia tahak'izay na raha fiangonantsika revana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Manonona trano ny fiadanan'ny tompo amintsika revana ho tahin'ny tompo manokana afaka mankalaza azy na ho anao any tokantrano na isika atao fiangonana amin'izao andro ny ankarana izao. Dia ny fiadanan'ny tompo tokoa ny ara-dalina amintsika ka mba hiara-iakatra amin'ny koa ny fiainantsika ho mendriky ny voninahiny, hiara-iakatra amin'ny koa ny finoantsika, hiakatra ihany koa ny fanantenantsika sy ny fitiavantsika mba hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra mananakariva na ho antsika ny an-trano zany, na ho antsika ny amin'ny fiarahamonina zany, na isika ihany koa tonga ty amin'ny fiangonana. Ny faharoa havana dia fisaorana lehibe no atolontsika n'Andriamanitra no fitantanany sy ny filibinana ka afaka miara-mivavaka sala amin'izao sika ary afaka mijoro vavolombelona eny amin'ny fiarahamonina. Ary izany indrindra no isaoranantsika fiangonana manontolo ihany koa tamin'ny fitiavana izay nasehontsika tao ny fiarahantsika metana tamin'ny fanohanany Ramatofà. Zava-dehibe tokoa ny havana ny vitan'ny fiangonana tamin'izany ka ilay mankasitraka atsika Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny fitiavana sy ny asa vitantsika. Toy ihany koa ny fanohanantsika ny mpitandrina mpianatra sy misotro ronono ato anatin'ny faritra avaratra Andohalo. Zava-dehibe tokoa ny havan'izany nataontsika izany. Fa na dia mandamy fahasahiranana tahaka ny fiangonana rehetra sy ny olona rehetra sika dia nataontsika zava-dehibe ny fanohanana azy ireny mba mankasitraka atsika rehetra ihany. Fa indrindra mankasitraka atsika tamin'ny vavaka sy ny fanomezana izay nataontsika tamin'ny alahady lasa teo ho amin'ny ezaka famitana ny trano fidiovana izany. Ary dia mampatsiaro atsika fa mifaraka amin'ny telopolo ny volana May andro Pentekosta dia mbola no faharoa ezaka sika amin'izany asa izany. Fa mankasitraka atsika rehana na sika izay tonga miara-mivavaka izany na ianao izay tokantrano, zava-dehibe tokoa ny vitantsika rehetra sy ny mbola ataontsika amin'izany asan'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra tokoa tsy hanadino ny fitiavana sy ny asa nataontsika ho voninahitry ny anarany. Fa dia misaotra indrindra rehefa. Fa ny farany havana kanefa tsy miteny indrindra. Fatantsika fa mandalo fotoan-tsaratra tokoa izao ny eto amin'ny firenena. Ny fiangonana koa mba tahaka amin'izany. Isika eto ambavadiny tafo koa resana amin'izany. Izany ny antony fandamina sy ny fanentanana maro samihafa. Fa indrindra rehefa ny ao amin'ny foibe fijekena. Ny mpitandrina ao mantsy sy ny lahika miasa ao na rehefa mpianatra amin'ny toeram-panomanana io tsy mba tahaka atsika fiangonana. Tsy fiangonana rehefa mba sahira ny paster isaorana amin'ny tompo aloha mba tsy sahira ny paster fitahin'Andriamanitra sy ny fanohanana ny fiangonana dia afaka mifanampitsika, afaka mifampiemosika. Fa ny eny amin'ny foibe tsy mba hisy hanampiasa fa ny soadaparitany no manampiasa. Kanefa rehefa tsy manao adito ny fiangonana dia tsy miakatra ny soadaparitany. Nampiantso ny mpitandrina sy ny solon-tena-piangonana ato anatin'ny fiangonana mpanampy ry havana ny foibe tamin'ny talata lasa teo dia nambaran'ny foibe ny zava-misy. Fa n'ity volana mety 500 ny fivelomana tokony omenan'ny mpiasa iangonana sisa na ao anatin'ny keson'ny foibe ao. Izany hoe ny volana Jona izany dia efa tsy resahana intsony fa ny volana mety tahaka an'izany. Ka izany manahirana ny sainao ry havana nanao ny tokantrano izany atsika eto anatin'ny fiangonana mba tsy haram-bavaka ireo mpiasa iangonana amin'ny foibe ireo. Ny anarana ny foibe fa tena fohy kely tokoa izy ireo satria tsy mahefa na inona na inona ary tsy manan-katerana fa tsy ny tompon'Andriamanitra ary ianao sy isika fiangonana. Dia tsika nanao izay tarihan'ny fanahintsika rehefa mba hanohanan'ireny mpiasa iangonana ireny na mivavaka izany na mitolo-tanana maro samihafa. Fa tsarao f'Andriamanitra dia tsy hanadino ny fitiavana izay nasehona voninahitry ny anarany. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo antsika rehetra rehefa fa na dia eo tokoa ary ny fahasahiranana antsika rehetra rehetra misaotra ny tompo sika fa mbola afaka mijoro vavolombelona ary afaka manohana ireny mpiara-belona amintsika ireny izay tena ao anatin'ny fahasahiranana. Dia n'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fiadanany kosa ho amintsika rehetra ela famonoana ny tokantrano. Dia sika ry havana navaon'ny fanorantenantsika
amin'ny fanatanterahana ny rakitra. Ataontsika eo am-pitsanganana ny firana 170 ao am-panatanterahana ny rakitra. Tsarovy mandrakariva fa izay manome am-pifaliana no makasitrahan'Andriamanitra. Misaotra n'Andriamanitra manakarivo isika riavana fa tanteraka sy lavorary ny fanotompovahana ny tanterahana tamin'io. Dia ny fanahy masina manakariva no hitahiry izay rehetra no raisitsika teto, na tamin'ny hafatra izay nentin'ny mpanompony, na tamin'ny hira fidirana sy ny fankalazana rehetra izay nitanterahana. Dia isika riavana marina izao fotoana izao, ho ataontsika am-pitsanganana ny firana 121 sy ny 13. Aorian'izay dia atolotry indray aman-dreny ny tsodrano. Ary hitsangana isika riavana anatanteraka ny hira 121 sy ny 13. Manandriamanitra tokana mpamonjy antsika miarana Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny faneviazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny tamin'irindra izay ankehitriny ary mandrakizay, vao aminao kosa ilay ny fahasoavan'i Jesosy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen.
petraka aloha ny fafaka amin'ilay izy. Ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.